Nisa efatra ireo manampahaizana japonais notoloran'ny fanjakana malagasy medaly ho fankasitrahana azy ireo tao anatin'izay fiarah-miasa ny ministeran'ny fambolena malagasy sy ry zareo teo anivon'ny JICA izay tao anatin'ilay tetikasa papri. Araka izany nahatratratra any amin'ny 9 taona sy 5 volana tany ho any ny fiarahana miasa ary vokatra tsara no azo. Ny farana ny andiany voalohany amin'ny tetikasa papri izay vokatra ny fiarah-miasa ny JICA sy ny ministeran'ny fambolena entina hanatsarana ny vokatry ny volovary eto Madagasikara. Nanamarika izany famaranana izany ny fanomezana medaly sy mari-pankasitrahana ireo manampahaizana japonais avy amin'ny JICA na ny agence japonaise de coopération internationale. Miisa 4 ireo manampahaizana teratany japonais no nahazo izany tetsy amin'ny ministeran'ny fambolena tetsy Anosy androany. Lanonana nentin'ny saotra an'ireo manampahaizana na expert japonais izay niara-niasa tamintsika malagasy nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'izao androany izao. Iny no atao hoe fazy voalohany na dingana voalohany amin'ny fiarah-miasantsika amin'ny japonais ao anatin'ilay tetikasa nomena anarana hoe papri. Efa betsaka ny voalaza momba n'izy iny fa ny anisan'ny nahafantarany olona ny tetikasa iny dia ilay DVD na sary mihetsika tsotra izay nomentsika anarana hoe volovarin-drajao. Malaza ny tiana holazaina sy ny tokony holazaina rehetra momba ny ezaka natao tamin'ny fambolem-bary no hatsaraina ny arahana tamin'ireo namantsika avantsika japonais iny sary mihetsika tsotra iny araka ny voalazako teo. Nefa kosa ny tiako asongadina dia tena nahafapo any ministeran'ny fambolena ary indrindra nahafapo an'ireo tantsaha mpamboly izay nofanina sy nampiana ny ezaka natao tamin'ireto japonais reto. Tsy faranatreo anefa izany fiarah-miasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny JICA izany fa mbola itoy ny tetikasa papri andiany faharoa izay atomboka amin'ny faran'ny taona 2020 ity. Tanjona ny ampitombo ny vokabarety Madagasikara ka ho lasa sombotry ny faritra Afrika i Madagasikara.